Nahita 90% dia tamin'ity zao 80%. Le izy zany efa le nazavaiko anareo foana hoe le niveau efa latsaka dia ny ankizy koa varina be mihitsiny dia sady maimaika taitaitra rehefa mahazo sujet matetika ary moa le ankizy tena mahay foana tsy afaka amin'le tsy haiko hoe mahatoky tena loatra ve sa hoe taitaitra dia tsy mamaky sujet tsara fa zay foana zany problème hatramin'izay hoe tsy mamaky sujet tsara ny ankizy moa izy raha teo koa tsy micomprendre an'le question amin'le niveau latsaka zay zany hoe somary amafisina kokoa zany par rapport amin'ny efa natao niveau de français satria any no tena faiblesse ny ankizy zany dia manarak'izay koa ankoatran'le hoe boky zaraina dia amafisina ihany koa ny fanazarana amin'ny laza adina raha teo zany izy hoe 3e trimestre fotsiny nanao anazy sy mifaratopoka dia ampiakarina 2e trimestre dia efa manomboka manao an'izay hoe traité sujet zay. CPE zany miditra amin'ny 10 octobre ho avy izao dia ny karazana mpianatra raisinay afaka mandray mpianatra hoe tsy afaka baka dia tsy te-hiverina any amin'ny école intsony fa hoe hanao cours sady asa no mianatra dia mianatra isan'andro izy amin'izay demi-journée dia misy ihany koa le ankizy hoe somary faible izy any am-pianarana dia mila cours d'appui dia mianatra alarobia sabotsy misy indray hoe tiany amafisina fotsiny base dia mianatra sabotsy fotsiny izy manao matière de base fotsiny.